Herinandro eo sisa ny ananan'ireo kandida hifaninana ho ben'ny tanàna anatanterahana ny fampelezan-kevitra samy manao izay ho afany izy ireo anatin'izany dia ho arahantsika ao anatin'ity sary manaraka ity ny vaovao mahakasika izay fampelezan-kevitra izay. Antananarivo vaovao no ajoro miaraka amin'iny Lalaura Valomanana ho lasa ben'ny tanàna an-drenivohitra Madagasikara. Tsy maintsy ialana ny savorivory aina natao anatin'ny taona maro fa fiarahamonina mirindra ny tanjona. Ambety tenin'ny kandidatoana tokontimy eto an-drenivohitra izany satria ao anatin'ny tanàna mirindra no ahafahan'ny tokantrano tsirairay miaina am-pilaminana. Ankoatr'izay, apetraka ho tanjona ihany koa ny fitsimbianana ny mponina eto Antananarivo mba ho vahoaka salama sady voky satria miasa ao anatin'ny fahandriam-pahalemana. Raha tiana tokoa mantsy ny hivoatra sy hanangana firenena vanina dia tsy maintsy vonona ny hiasa tsara ary asa mafy ny tsirairay hoy ny kandida ny atokotiko Madagasikara. Entanina ihany koa ny mponina eto Antananarivo mba hifanasoa sy hifampitsinjo. Fitaratra ho an'ny firenena iray manontolo rahateo ny renivohitra ka tokony anio izay endriky ny firaisakiny izay. Mba ahafahana mametraka ireo fanamby ireo dia ho totosaina ao anatin'ny mangarahara sotra saingy mahomby ny fitantanana ny tanàna Antananarivo. Tato anatin'ny taona vitsy dia zary lasa fahazarana ny fahitana ny fako miparitaka etsy sy roa teto an-drenivohitra. Fanamby vaovao aneny noho izany ny amerina ny tanàna mendrika madio sady milamina, diovina tsy tapaka ary kolokoloina ho kanto araka izany ny tanàna Antananarivo ka ho zary lasa ny firatsisy ny fahampitehana tato anatin'ny taona vitsivitsy. Feno fahasahiny neny Lalaura Valomanana kandida mitondra ny laharana fahaenina anarina Antananarivo. Fidio ben'ny tanàna Antananarivo neny laharana fahaenina Lalaura Valomanana samy manao fanamby anarina Antananarivo. Misy tendrom-pitanà dia manolotra anao any Yandry Concept ho ben'ny tanàna Antananarivo. Tanora sasy tsy mivadika amin'ny teniny ary ireo mpanolontsaina izay miaraka aminy manana fandavan-tena sy fahavononana. Sagana amin'izay amp'izay fahanginanao tadio fa ny tsirairay avy amintsika dia manana ty andraikitra amin'ity tanànantsika ity. Ay, anao atsika rehetra Antananarivo. Fidio ho ben'ny tanàna Antananarivo sy tendrom-pitanà laharana fahatelo. Ry Antananarivo mitodika aminao androany satria ianao ilay lamatoan'ny Madagasikara, ianao ilay renivohitry ny malagasy rehetra, ianao ilay tokony ho renivohitry ny ranomasimbe indianina, ianao sy mimponinao aminao izay tokony ho tabisy reharehany faritra manodidina antsika ity. Ankehitriny anefa toa zary lasa maneso raha miteny izany satria rendrika ao anatin'ny ady la politika tototra ao anatin'ny fako ary tsy zary miaina ao anatin'ny fahantrana fotsiny fa very fanantenana tanteraka ianao sy mimponina. Izay indrindra ny mahatonga antsika hifanentana ankehitriny amp'izay ry Antananarivo, amp'izay fahanginana fitsangana am'izay satria tokoa mantsy isika izao ianao isika rehetra ireo no tompona andraikitra, isika ireo no tompona andraikitra voalohany tsy fandraisana andraikitra ka mahatonga antsika hiaina ao anatin'izao toerana misy antsika izao, mahatonga antsika hiaina amin'izao fampiainana iainantsika izao. Manainganao andro any fitsangana ndao hitsoka ndao hitambatra ndao haniva satria izao ianao isika rehetra ireo no antsoina hoe fanovana, isika ireo no antsoina hoe fiovana ary tadio fa tsy misy fanantenana amin'izany fiovana zany raha tsy vonkiova aloha ny tsirairay avy amintsika. Io no mahatonga antsika miteny manao hoe tsy misy olona afaka manova an'izao tontolo izao fa ny tsirairay dia afaka manova an'izao tontolo izao. Personne ne peut changer le monde mais tout le monde peut changer son monde. Sarotro zany ekeko tena sarotro zany tsy zakako zany tsy zakanao zany raha isika hoenta toy ny arivo-taoniny zany tsy misy mahazaka an'izany fa ny fanontaniana mipetraka ankehitriny
zakano 100 grama betoary iatsaka mety antantena angamba ianao hoe inona ny karazana fandraisana ndraikitra azonao atao tototry aminao a mandalo tron-dalana ny firenentsika mandalo tron-dalana ny tanànatsika miarika fifidianantsika sangany anao mamiana ny fidy ary maiza ny fidy efa betsaka ireo mitondra teny fampanantenana ho an'ity fireneny ty ho an'ity tanàny ty ho an'ity fiarahamonina iainantsika ty ny teny kitokana aminao dia zao iezaka mitondra ny anjara anao zay azoko atao fa teny omeko anao dia ozy aho hoe fativady efa-jana tsy omeko zay azoko atao dia oizahako atao ho any tsy ho vitako rery zany fa mila ny fandraisan-tanana sy ny fifanampiana avy aminao aho mandritra an'izao andro fifidianana zao lasitraka ao ary tsay mivadika laharana fahatelo angasitraka tompoko misy stand-up tanà dia manolotra anao any Yandry concept hobe ny tanàna n'Antananarivo tanora sasy tsy mivadika amin'ny teniny ary ireo mpanolontsaina izay miaraka aminy manana fandavan-tena sy fahavononana tsangana amin'izay amp'izay fahanginanao tadio fa ny tsararay avy amintsika dia manana ty tsy andraikitra amin'ity tanànatsika ty ay anao atsika rehetra Tananarivo idio be ny tanànana Tananarivo stand-up tanà laharana fahatelo teny mahavoky no nanizan'ny Asina Rakotoarty kandida laharana fahavalo amin'ny bilita tokana amin'ny fifidianana ny uben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra ny fampielezan-kevitra nataony nambarany fa fantany tsara ny manahirana sy mampijaly vahoaka satria dia mpanao asa sosialy nandritry ny 12 taona ny tenany intsakilana dia mitombo hatrany ireo fikambanana samihafa manohana ity kandida laharana fahavalo ity resy lahatra tanteraka izay hoe ity ngambany tsy andainga aminay intsony ary itomanay ny vahoaka itomanay ampiara-mitolona hatramin'izay hoe pastera Asina ny atsika olona sosialy ary tsy anitaka atsika ntsony ary eto izay fikambanana maromaro vondrona manolotena manohana anazy Babu Kristani presantandoran pesantavaka moa zany dia alohan'ny politika sy propaganda sy kabary amin'ny vady presantandoran pesantavaka hitany moa fa ty olona ty tendreka nefa hoe olon'Andriamanitra olona fanahita nefa manao asa soa dia resy lahatra eo amin'ny presantandoran pesantavaka fa nanohana amina ary nitsana amina nefa mba hanontsanyty Antananarivo fa mampalelo mihitsy ny Antananarivo satria raha mampatona izao reny président tsy anasa eto Madagasikara ino moa natonga anao resy lahatra Asina Rakotoarty dia maolona voyazy sy amin'ny maha-olon'Andriamanitra azy mila olona matahotra an'Andriamanitra ty firenena satria raha malavaka dia latsaka lalataonatiny fahantrany ary mitombo isan'andro ny tsy anasa izay indrindra amin'ny lafahanay resy lahatranay kambana ao anatin'ny fikambanana tsy anasa noana pasitera Rakotoarty Fayasina za zany mpandrindra fikambanana zone franche any PMI efa fampiresaka izay dia tapa-kevitra resy lahatra ny anohana ny kandida numéro 8 Asina Rakotoarty fa noho izy izay tena hoe olona sosialy satria ny resaka sosialy zany no tena tsy ampy ankehitriny resy lahatra kandida laharana fahavalo dia izy olona
afaka manao asa soa manampola rehetra fa teo izay olona tonga teo zany dia tsy mba misy hoe zavatra ataony fa izy mba atokisany mba hoe avita zay asa fanaovana azy. Nambarany fa rehefa lantona tsara oben'ny tanàna Antananarivo ny tenany dia izy rakaiky ny olana izay sedrain'ireo eny amin'ny faritra iny. Olona akaiky ny vahoaka ny kandida mitondra ny laharana fahadimy amin'ny bilita tokana ho an'ny fifidianana ben'ny tanàna Antananarivo Radierson Nicole Véronique. Androany dia lidina teny amin'ny boribory-tany fahatelo ny kandida sy ny ekipany. Anisan'ny notsidiany ny teny Andravoangy izay tsena raha teo androany. Fotoana izay nahafahany ireo mpivarotra naneho ny etaetan'izy ireo. Resaka le mpivarotra amoron-dalana tokony zosorona reo mba maty reny tsena tsy letana mitovy letana midina ety dia midina eny ivelany eny dia atao mora solide lasa maty ny tsena eny nefa izy tsy mandovatana zay mandoa. Hojerena akaiky ny resaka fandriampahalemana ary vahaolana atolotry ny kandida Radierson Nicole Véronique ihany koa ny fanamboarana sy ny fandrindrana ny tsena. Raha ny fanontaniana izay napetraka isaky ny tsena izay nilalovana dia ny tsy fandriampahalemana aloha izany no voalohany no nitarainan'izy ireo. Dia eo ihany koa ny angambany iny ireny ilazako azy ohatran'izao zao tsena Petatoko izay angambany ilazako azy. Tsy izao mihitsy ny sahazana Antananarivo raha atao hoe renivohitra isika. Satria lasa ohatrany hoe Petatoko zany le fotodrafitrasa ka vahaolana hoentiko dia hanamboatra tsena ho an'ny Antananarivo renivohitra mihitsy mba isian'ny fandriampahalemana dia arindra arak'izay zany ny tsena mba ahafahan'ny olona miaina tsara koa miantsena tsara mandeha koa ny tsena satria rehefa tsy matahotra mipagaro-paosy ny olona dia afaka miantsena tsara. Anisan'ny olana eto Antananarivo renivohitra ihany koa ny faharatsiany lalana ka isy ny fanamboarana izany raha ny voalazan'ny kandida. Ho atao lara-pahamehana ihany koa ny fanesorana ny fako mba hananana tanàna mateoniny. Misy ihany koa ny tetikasa ho famahana ny olan'ny fitohanan'ny fifamoivoizana. Ny fitohanan'ny fiarakodia dia ny fanitaran-dalana sy ny fanampenana n'ireny lavadavaka eto Antananarivo renivohitra ihany koa io. Rapitso dia idina eny amin'ny tsenan'ny Mahamasina ny kandida hijery ny olana sedrain'ireo mpivarotra. Renim-pianakaviana i Radierson Nicole Véronique, mpandrarà, mpitarika ny antoko UNRRM ary mpitondra fikambanana ihany koa. Vehivavy mitana ny teny nomeny ary vonona anarina ny arivo ny kandida mitondra ny laharana fahadimy.